Eo amin'ny sehatry ny fampianarana ambony kosa ny farana tamin'ny 12 janoary lasa teo ny fifidianana izay tantana ireo filohan'ny université manerana nosy sy ireo mpikambana mandrafitra ny filankevim-pitantanana aorianan'ny didi-pitsarana dia apetraka amin'ny fomba ofisialy zany ireo filohan'ny université ireo ary afaka natanteraka ny asany amin'izay. Nizotra tamin'ny mpilaminana ny fifidianana ho filohan'ny université manerana nosy izay notanterahana ny voalohan'ny volana desambra ka hatramin'ny 12 ny volana janoary teo. Filoha haman'ny olana mety hitranga eo anivon'ny université no hitantana sy hitondra fampandrosoana ho an'ny université tsirairay. Nizotra tamin'ny filaminana tokoa zany ny fifidianana samy nanana ny datiny tamin'ny 12 janvier no farany ka dia miarahaba indrindra ny université rehetra zany ny tenako na vitany zay fifidianana zay tamin'ny mpilaminana ary misaotra azy ireo koa tena félicitation amin'ny zay rehetra zay ary indrindra ho an'ireo zay tompona andraikitry ny université nisafidy anareo tokoa zany ny mpianatra ny mialatsinitsy ny mpianatra satria ny mpianatra tsy mifidy fa ny mpampianatra mpikaroka dia sy ny mpandraraha eny anivon'ny université ianareo président voafidy zany no hitantana ny université ka izahay zany dia matoky fa matoa ny olona reo ny fiderareo na alany ianareo dia fantany fa ianareo zany no hitantana ny université hamahany olana eny amin'ny université arak'izay tratranareo ary indrindraindrindra hitondra fampandrosoana eny amin'ny université miaraka ministère eo moa ka ny président ny université dia olona natao hoe hitantana hamaha olana miaraka ministère hamaha olana indrindraindrindra fa eo koa manko ilay autonomie université zay tsy maintsy tantanana hay ny président ny université koa satria ny président ny université no mahalala hoe hatraiza zany no fetrany atao hoe autonomie universitaire zany ka dia manatena ny tenanay fa hiara-iasa isika ka hamaha olana isika raha ohatra ka misy ny olana hampandroso isika fa tsy sanatria hoe ny président ny université indray no lasa olana sanatria na hitondra olana aty satria fiaraha-miasa zay zany no antenaina ary tsy maintsy ataotsika mba hitondra hoe an'ilay hoe enseignement supérieur et l'enseignement supérieur et la recherche scientifique réel moteur de développement fantatritsika zay ary saminahaka ny slogan tao anatin'izay ny université sy ny IST tsirairay. Isatrany ny fiaraha-miasa eo amin'ny mpitantana ny université sy ny ministéran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika miaraka amin'ireo mpitantana isan-tsokajiny vaovao ao amin'ny université raha ny nambaran'ny minisitra. Aorian'ny décret avy amin'ny filankevim-pitantanan'ny minisitra ny fanendrena ireo filoha hitantana ny université vaovao ireo.